fondrano tanora indrina teto amin'ny fiangonana ity dia mifanotaniana mipetraka raisina dekory navery rangahy io za tsara raisina irena ny fotsy-dalàna zany tsy dia niteny amin'izany loatra fa ny pasteur rasolondrina tandrasina zany zavako tsara dia atao mivatsy maninona io hoe dia zany rehetrarehetra zany efa lalana lavitra any fen'Andriamanitra ary atongavana an'izao any mission tamin'ny zomano nivoaka iny didy navoaka ny CES iny ary dia efa nilaza tamin'ny fampielezam-peo tamin'ny fahitalavitra fa dia manomboka androany dia oflohan'ny malagasy rehetra aza malahelo zany mambolorona fa tsy famambolorona intsony aho iriry fa ho an'ny malagasy rehetra nangatahako aminao nangatahana eo aminareo dia vavaka zay ihany vavaka ho an'ny firenena vavaka ho an'ny vahoaka vavaka ho an'ny mpitondra isana mbaratonga ary indrindra mivavaka ho anay zanaky ity fiangonana ity tsy nierinay na nitanjakay natongavana iteto betsaka ny gary na izahay azy rehefa mitodika ny renakely dia gary hoe efa taona lasa folo taona lasa herintaona lasa enim-bolana lasa mbola tsy nieritreritra ny tonga amin'izao zay natonga laza tanantsika hoe sarofatara ny sitrako n'Andriamanitra araikitra sarotra no omeny anay fa izao tsy matahotra izany hiatrika izany fa ny tiako zaraina aminao dia hoe mitovy ny andraikitsika zay mitarika fotsiny fa ny andraikitsika manoloana ny firenena dia mitovy ary raha very ny andraikitsika rehetrarehetra dia tenin'Andriamanitra ihany no mamaritra amin'izany zay no vakeko amintsika zay no marana izao teny fo izao dia ny teny fanorenana ao amin'ny Jeremia voalohany ary ny andininy fahafolo zay manao hoe ary indro aho manindry anao zao andro anio izao anam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anombotra sy anjera sy andrava sy ambotana ary andorona sy amboty n'Andriamanitra izany fantatro ramba ny antso raha atao fotsiny eto tsy misy toerana mendrika nanaovany any zany mihoatra no ny eto amin'ny tempolin'Andriamanitra ohatran'izao itsona ny fihavanana itsona ny fitinena ary itsona mpitiavana ny olona rehetra ny fanometanana ho amin'izany ety ny atsoka ny vahoaka malagasy rehetra tsy irona any amin'ny fampisaraham-baza na irona any amin'ny fanakorotana satria misy ny tianao an'izany fa hoy za hoe anarina ny firenentsika efa vonina amin'izany isika rehetra ka dia miantso anao ifanontanana amin'izany andeha anarina ny firenena ao anatin'ny fihavanana ao anatin'ny fifikakana mety azo everina hoe tompo isy fiaraha-mitapana heviny zany ny vahoaka efa naneneviny ny fitsarana efa naneneviny hitanareo reny koa fa ny fianakavibe iraisam-pirenena amin'ny atokony maro efa naneneviny indray mombaratsika mihotrano zany fa dia za hoe mbanjina no avitsika lasa mombany lasa fanjera ny fampandrosoana ny firenentsika mety anoverina hoe fiaraha-mitapana miaraka jerena zangy efa nilaza foana fa ny tenako dia kandida zay velatra amin'ny rehetra
jereny zany a tsy maintsy ao anatin'ny fitoniana ao anatin'ny fihavanana ao anatin'ny fandeferana no antonihana zany eo misy fifanantonana mandeha amin'izay zavatra tamin'le fotoam-pivavahana teo misy resaka boka amin'le Jérémy tompy voalohany le hoe anjotana dia anarina inona moa no tena hevitra zay hevitra zay nge raha raisina amin'ny hevitra tsotra fotsiny dia hoe zay tsy mety a ajanona fa tsika dia amboly a anangana zay nge fiainam-pirenena rehefa hitondra ny fampandrosoana ianao a dia tsy maintsy manarina dikan'izany manangana dikan'izany zavatra zany a ka raha misy fototra tsy nety tao a dia tsy maintsy ravana zany mazava ho azy a fa dia loavy mijerena ny fanahina